Fa Jesosy namalika nanao azy ireo hoe: mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo na ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Mateo 2:20-20. Mihodina hatrany eo amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny fomba hianarana ny tenin'Andriamanitra. Ny mahakasika ny Baiboly hafatra avy amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia feon'Andriamanitra miresaka amintsika. Ary io feon'Andriamanitra io dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Feon'Andriamanitra miteny amintsika ny Baiboly. Be dia be ny feo mifamaofao, mifanaretsaka, manerana an'izao tontolo izao, indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao. Fantatrao ve ny feon'Andriamanitra? Fantatrao ve ny tenin'Andriamanitra? Ankehitriny raha verintsika fa tsy zava-dehibe ho an'ny tenantsika, ny tena mahatakatra ny hevitry ny soratra masina, dia tandindomin-doza ka ho voafitaka ireny fampianarana be dia be tao mandresy lahatra ireny isika. Ao amin'ny Mateo 7:20. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mateo 7:20. Teny Kristy no miteny, manafatrafatra, mampitandrina, manome avertissement ho antsika rehetra. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tompoko, tsy efa nanana amin'ny tany nianaranao va izahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Dia ahoana Jesosy Kristy mamaly? Amin'ny 7:20. Ary ambarako amin'ny marimarina tokoa fa miala amiko ianareo mpanao meloka. Tenin'Andriamanitra ihany no naparitaka ny ianarana. Tenin'Andriamanitra ihany no zarainy nanaovana mafana fo tamin'ny olombelona maro isan-karazany. Kanefa rehefa tonga ny fotoana farany dia hoy Jesosy hoe: miala amiko ianareo mpanao meloka. Inona no anton'izany? Satria tsy amin'ny fomban'Andriamanitra no nianarantsika ny tenin'Andriamanitra sy nampitantsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny hafa, fa tamin'ny fombantsika. Io no mahazava-doza an'ilay fomba fampianarana ny tenin'Andriamanitra, ilay pratika tsy araky ny fomban'Andriamanitra. Zava-dehibe izany fanamariana izany ry namana, ary firifiry moa ny tsika rehetra no tratran'izy io. Mieritreritra fa mivavaka, mitory ny tenin'Andriamanitra, hay tsy miditra an-tsehatra amin'ny fanamasinana ilay hafatra izay nataontsika Andriamanitra. Mila mahalala ny amin'ny atao hoe fahotana isika mba hahafantarantsika mampianatra ny tenin'Andriamanitra araka ny tian'Andriamanitra atao. Ho avy ny andro izay anaovan'ny Satana fahagagana eo imasin'izao tontolo izao, ary tsy hoe ho avy fotsiny fa efa tonga. Efa tonga ny fotoana anaovan'ny Satana fahagagana. Miseho manelo-patrana n'aiza izany. Ary dia raha tsy mitandrina isika dia anaraka an'izy ireny. Inona le masotsivana? Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Mety mahavita fahagagana kanefa tsy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Tandremo fa mety ahavoafitaka antsika izany. Ny fiarovana ao antsika dia ny mikatsaka ny fahamarinana tahaka ny harena miafina, ka tsaho tahaka ny fikatsaka harena eto an-tany, ny fahamarinana ka ety ao anatrehan'ilay raintsika any an-danitra. Ny Baiboly laza ao aminy hoe: teneno amin'Andriamanitra manao hoe: azavao ao Andriamanitra ô, ampianaro any atao hoe fahamarinana, ary efa tonga ao am-ponao ny fanahy masina dia andrakitra fahamarinana tsy ho voakosoka mandrakizay eo amin'ny fiainanao ianao. Voaraintsika ve ny hafatra? Voarainao ve ny hafatra? Enoy ny feon'i Kristy hivavaka isika. Misaotra tompo tsara noho ny hafatra omenao anay. Arova izahay, ampio mba tsy ho voafitaky ny hafatra sandoka, tsy mifototra amin'ny fahamarinan'ny teninao. Toa ny hery hatrany kosa, ampirisio mba hazoto andinika ny soratra masina isan'andro. Ka raha tonga ny fahagagana famitana lehibe ataon'ny Satana dia ho tafajoro tsy ho resy izahay. Da io ireo rehetra manaraka ny fandaharana amin'ny anaranao Kristy Tompo. Amen.